Famelan-keloka. Androany isika dia resaka momba ny famelan-keloka. Be dia be ny olona, be dia be ny kristianina fa tsy mamela heloka. Maro ny olona tsy tia hamela heloka satria hoe mafy nataon'ilay olona tamiko. Nandratra mihitsiny, tena tsy zakako mihitsiny ary tsy hamela an'iny olona iny aho mandrakizay. Androany nefany dia resaka sika momba an'izay famelan-keloka izay. Aza miala ary ka manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'Andriamanitra. Dia faly miarabantsika rehetra tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity narindra-pamonjena Rakotonirina no anarako mpanomponao izahay ary fifaliana no mizara ary misaotra anao hatrany manaraka an'izany. Androany isika dia resaka momba ny famelan-keloka. Hoy ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Mateo 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary mamela ny elokay tahaka namelana izay meloka taminay. Ny atao hoe eloka dia trosa na hoe ny trosa. Tena zava-dehibe ny mahafantatra hoe ny famelan-keloka dia mitondra fanasitranana eo amin'ny fiainana. Tadidio fa rehefa tsy mamela heloka ianao dia tsy mahazo famelan-keloka ihany koa ianao any atrehan'Andriamanitra. Ny tsy famelana heloka dia lalana mankany amin'ny fampitehana, lalana angalaran'ny devoly ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Inona avy ny angalariny amin'izany? Lasa tsy manana fiadanana intsony rehefa tsy mamela heloka. Tsy misy fifaliana, tsy misy fanantenana, lasa tsy misy fahasambarana ao amin'ny fontsika fa lasa sady miadi-tsaina izy no marary ny fony ary reraka vetivetika ny fony. Maninona moa ny olona anankiray tsy hamela? Tsy mamela izy satria ny antony dia izao mafy loatra nataon'ilay olona taminy. Dia mieritreritra izy hoe iny tsy fahaizana mamela heloka iny no vao maika apety kokoa ny fiainana. Hitantsika fa raha ny fikarohana nataon'ny dokotera, ny akamaroan'ny areti-po rehetra dia miainga avy amin'ny tsy famelan-keloka daholo. Ny gros cœur, ny fiakaran'ny tension dia miainga avy amin'ny tsy famelan-keloka daholo. Tadidio fa tsy ho tafavoaka mihitsy isika ary tsy ho sitrana isika raha tsy mamela heloka. Noho izany amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao raha teo any an-danitra ianao dia mamela ny heloka satria izay ny tenin' Jesosy teo ary mamela ny helokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Mialohan'ny ahazahoanao famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra dia andao isika amela ny helokon'izay nanisy ratsy antsika hivavaka tsika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra ny amin'izany teninao izany. Dia maro Andriamanitra ny olona amin'izao fotoan'izao tsy mamela heloka fa marina fa mafy marary nataon'olona taminay fa hampio izay mba hamela heloka satria hampafiry ny zavatra nataonay taminao moa izany. Dia averenao amin'ny fonao rehetra izao vavaka izao, Andriamanitra mamela izay rehetra nanisy ratsy ahy, izay rehetra nandratra avotro androany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia teneno mihitsy ny anarany androany mamela ny anina, dia teneno ny anarany dia avotsory izy amin'izao fotoan'izao satria Andriamanitra te hamototra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino fa nafinaritra anao ny vidéo. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala milike, micommente, mipartage dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny an'ito izao indray. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabona amin'ny page. Veloma tompoko.